aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Aza vidiana vola ny fahadiralovana. Izany no tsara sy ankasitrahana eo imasin'Andriamanitra ilay tiany ahavonjy ny olona rehetra. Tsy afaka manompa an'Andriamanitra sy ny vola ianareo. Ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Ombantsika menakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Akafaliana mandrakariva ary no hitsidiana ny tokantranontsika menakavy amin'ity alahady fa 8 volana septambra 2024 alahady fa 2020 mandava-taona taona D. Ny loha-hevitra ifampizarantsika dia ny hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Tenin'Andriamanitra mandrakariva no manampy antsika handalina sy hanamafy ny finoana miainga amin'ny loha-hevitra aroson'ny fiangonana amintsika io. Vakiteny voalohany eo amin'ny bokin'ny Amosy mpaminany 9:4 ka hatramin'ny 7 ilazany hoe aza vidiana vola ny fahadiranovana. Mitodika manokana amin'ireo mihevitena ho matanjaka sy manan-karena ka manararaotra ireo manitra sy oriny mpaminany Amosy amin'ity vakiteny voalohany ity. Tsarovo izy fa mety ahazo tombontsoa tokoa ianareo amin'ny fanararaotana sy ny fanambakana ny manitra sy ny ory amin'ity fiainana ity, fa tsy ho afa-maina velively eo anatrehan'Andriamanitra na ho ela na ho haingana. Dia ny taratasy ny masinda Paoly taratasy voalohany ao ny Timote 2:1 ka hatramin'ny 5 milaza amintsika hoe izany ny tsara sy ankasitrahana eo mason'Andriamanitra ilay ity ny ahavonjy ny olona rehetra. Raha nitodika tamin'ireo manam-pahefana sy mihevitena ho matanjaka ka manararaotra ny manitra sy ny oriny ny bokin'ny Amosy mpaminany dia mitodika amin'ny Timote mpiara-miasa aminy koa sy masinda Paoly, ka ary mitodika indrindra amintsika kristianina amin'izao androntsika izao mba hanao vavaka fangatahana, fifonana, fisaorana ho an'ny mpanjaka, izany hoe ho an'ny mpitondra sy ny manam-pahefana, mba hiainantsika ampiadana sy ampandripahalemana amin'ny fanajana an'Andriamanitra hoy masinda Paoly, satria ny fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Dia tsindrimo masinda Paoly manokana ny antso ho an'ny lehilahy mba hivavaka amin'ny mpomadio na aiza na aiza, tsy hampahatezerana na hatabatabantsaina hoy izy. Efa hatramin'ny andron'ny masinda Paoly io fahatsapany fahalaina ny lehilahy mivavaka ka hanaovany antso manokana dia ataoko fa ho tafita amintsika tsiraray avy indrindra itsika lehilahy ray mpianakaviana amin'izao antso atao masinda Paoly manokana izao. Dia i Jesosy ao amin'ny masinda Luka 9:12 ka hatramin'ny 7:10 no mananatra ihany koa sy manoro antsika ny hoe tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy ny vola ianareo. Amin'ny alalan'ny fanoharana nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany mahakasika ny andavanandrom-piainana no entin'ny Eglizy mampita amintsika ihany koa ny fampianarana mahakasika ny loha-hevitra aroson'ny fiangonana hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Tafaka tamin'ny mpianan'i Jesosy tamin'izay nanaova ny fanoharana ho azy ireo mahakasika indrindra ny fandrindrana ny fiainana miaraka amin'ny mpiarabelona, fa nentin indrindra ihany koa nampianatra azy ireo ny momba ny fanjakan'Andriamanitra. Tao an-tanàna iray nisy mpanan-karena nanana piasa nasainy nitandrina ny fananany ho Jesosy. Nisy olona nefa ny apanga ity piasa ity tamin'ny mpampiasa azy, fa nandany lany foana ny fananana nakinina tamin'izy, ary dia nampanatsoana hanaovana fanadiadiana mba hamoaka ny fomba ny tantana ny fananana nakinina taminy, sady narahany ity mpampiasa teny fa tsy azo hitantana ny fananany tsony any aoriana. Niala teo mpampiasa azy izy, tsy ny fanaovana tatitra ny namaky azy, fa ny fandiniana ny anjo azy any aoriana rehefa tonga tokoa ny fanapahan-kevitry ny mpampiasa hanala azy amin'ny asany. Tsapany fa tsy ho afaka hanao asa mafy tsony ny tenany, ary ny hoe hangataka aman'olona mba menatra ihany satria mba nanana ny ajany ihany teo anivon'ny fiarahamonina. Tonga tao an-tsainy ny amboly fihavanana tamin'ireo rehetra nitrosa tamin'ilay mpampiasa azy, ka ny nataony dia nampiana ny trosan'ireo nanatrosa. Nitrosa 10,000 barika lasa 50.
ny varin-jato mifamarana lasa 20. Rehefa nahita fihetsik'io ilay mpampiasa ho Jesosy, raha fandroahana ny tao an-tsainy, lasa fiderana ity piasana piasa afihetsehana indray no nameny ny fony. Ndraisin'i Jesosy nampitana fampianarana io fanoharana io ka nylazany fa aoka ny arena tsy marina no andrafetana fisakaizana mba hisy andray rehefa tonga ny fotoana arerahana ka tsy ahafahana miasa intsony. Fa mbola nitohiziny Jesosy ihany ny fampianarana ka nylazany tamin'ireo mpianany hoe izay ananana fitokisana amin'ny zavatra kely dia tokisana amin'ny zava-dehibe. Fa raha sanatria amin'ny zavatra kely tsy azo ametrahana fitokisana, iza no anakina aminao ny zava-dehibe? Dia nofaranan'i Jesosy ny fampianarany amin'ny fametrahana safidy malalaka, na hanompo an'Andriamanitra ilay tena fototry ny fahasambarana, na hanompo an'izao tontolo izao sy ny hareny. Tiany Jesosy ampitaina amintsika amin'ity fampianarana ity fikatsahana ny tena famonjena rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy ialana amin'ity fiainana ity. Fantatry ity nanankinana andraikitra fa tsy maintsy alana aminy izay nankinana taminy, na inona valiteny entiny amin'ity mpampiasa azy. Haneriny na mitra-pihavanana tamin'ny mpiarabelona mba handraisan'ireo azy rehefa tonga tokoa ny fotoana analana azy amin'ny asany. Isika ihany koa ho avy ny fotoana ilana amin'ity fiainana ity, na ho ela na ho aingana, tiany Jesosy ny amitranantsika fihavanana amin'ny mpiarabelona, fa indrindra ny amitranana ny fihavanana amin'Andriamanitra. Satria ny fihavanana amin'ny mpiarabelona dia lalana mitondra antsika makamin'Andriamanitra. Satria ho masinda Mateo any amin'ny toko 15 hoe sambatra nyity fihavanana fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Tsy nanangona arena ho azy tokoa ity mpitandrim-pananana, fa nampihena kosa ny trosa, izany hoe nanamaivana ny vesatra na azo ireo nanana ny tompony trosa. Tsy nitadiny ho azy fa nanamaivana ny hafa. Arena sarobidy ity o ampitenenana ity hoe aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Ka na eo mason'olombelona na eo mason'Andriamanitra dia sarobidy ny fahaizana mamitra fihavanana. Ko antso metefa amintsika amin'ity herinandro ity ny anaovantsika ezaka ny eo amin'ny fiainana maha-kristianina, ny fahaizana manamafy ny fihavanana amin'ny mpiarabelona manomboka ao an-tokantrano, amin'ny mpiaramonina, fa indrindra amin'ny mahasamy kristianina, ary ny amitrana ny fihavanana amin'Andriamanitra izay tompo ny famindram-po tsy misy fetra. Ka raha toy ireo mpiarabelona aminao ilay nanana ny mpampitrosa diloilo hinjatony barika, ary raisy toa an'Andriamanitra ilay nanana ny tompotrosa vary hinjatony famarana. Ka raha sady vitanao namitra-pihavanana tamin'ny mpiarabelona no vitanao namitra-pihavanana tamin'Andriamanitra dia mifalia, ao avy ny andro handray anao amin'ny kafaliana ireo, ka izay ilay zato eny ety an-tany ary ny fiainana mandrakizay any an-danitra. Amen. Ombantsika mianakavy eny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany, dia hitsodrano sy hitsimbonantsika Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Hitantana amin'ny fiainantsika ny Kristy, isaorana ny Andriamanitra dia samy ten'Andriamanitra ary.